na hoela na ho aingana mandroso ny taona ary tsy maintsy ialehibe. Misy fomba fiteny malagasy malaza manao hoe tanora ratsy fiary ka antitra vao ratsy laoka. Tsy iriny rehetra ny ho tonga amin'izany fa samy miezaka ny anana fiainana ampilaminana sy ampahantoniana ary indrindra ampifaliana amin'ny androm-pahanterana. Ray aman-dreny roa no hanazava amintsika ny mahakasika izany anio. Dia tsy iza fa Ramatoa Odette Rasoazana Tompo, reny manano teny iray avy any Morondava sy Andriamatoa Henri Randriamampianina taleny banky efa nisotro ronono. Ndeha atombontsika amin'ny Andriamatoa Henri ny fanadihadiana ka anazavany amin'ny fandehana na retirety. Tsy misy fanomanana satria iova tanteraka ny tontolon'ny fiainanao. Tsy misy horaire intsony, tsy misy ny contrainte angamba misy foana fa ianao no manano mikarakara mijery ny solution-nao fa tsy hoe ny any am-piasana tsisy horaire intsony. Dia zay ny fanomanantena zany ny tena betsaka na eo amin'ny atao hoe ny fitondran-tena hoe mbola misakafo be ohatran'ny taloha hoe mbola zao hoe tsy zany intsony fa dia manao izay stable tsara, mahalezy tsara, tsy misy hoe tsy tadiavana anona zany, tsy tokony tsisy intsony hoe problème be sy ny sisa fa dia milamina. Mbola miasa zao ngamba tao amin'ny faha-efapolo taona ako na mahery kely teo dia efa nieritreritra hoe any ambanivohitra no andany ny androm-pahalehibe azako. Adia mahakaka misaotra an'Andriamanitra betsaka fa tanteraka tokoa izy dia ty ambanivohitra 20 taona zao mipetrahako teto. Dia ohatran'ny matsara matanjaka tsy dia be atempo tanoa ny rivotra aty madio. Antonona tsara ny fahasalamako, antonona tsara ny zavatra hoe ilain'ny na ny saina na ny vatana na ny eritreritra dia antonona tsara. Atao hoe tsy taty ambanivohitra indray ary ianao mipetraka, inona no mety hoe zavatra mety hoe eritreretinao hoe mety hoe mitsanga zany raha ohatra hoe atao hoe tsy taty indray ianao zany no miaina zany retiretinao zany. Zay niara-za aloha dia lazaika avy hatrany mety tonga dia hoe amiko zany tsy possible zany satria zany le faniriana tena niezahana mivady mafy mihitsy ny atanteraka le faniriana satria miankina amin'izay le fahasalamana satria za zany no taizana asthme ka raha mbola miletitety amin'ny tany be rivotra tsy dia metimety loatra dia tanao manimba tena ihany. Ianao amin'izany moa efa tsy ampy amina intsony rehefa mialehibe iny tsy ampy intsony le effort physique, tsy ampy hoe ndeha hanao an'izao tsara fa voafetra daholo iny tsy maintsy manaoka nefa tsy afaka mitovy amin'ny taloha intsony. Ianao moa taizany no tamin'ny fahatanranao hoe nanao avy zany ny asa nataonao tamin'izany dia inona no mahasamihafa anazy amin'ny zavatra hoe iainanao amin'izao? Za aloha tamin'ny taloha zany dia niasa tamin'ny banky zany dia mandeha amin'ny Madagasikara. Ka amin'izay mandeha zay dia misy fahafinaretana be hoe ohatran'ny vizana avy ato dia lasa indray ray amanina na hoe misy zavatra tsy haiko nanahirana ato ary dia miova kely ery indray ary na dia ny fiainana menakavy ary rehefa mba hoe veto data dia ndeha ho afeky teny ananina indray tsika dia mahafinaritra be le izy. Za aloha dia ndraindray ary tsy hainoko ny avy zanako mihitsy le findrafindrana fa mahafinaritra. Dia nanahoana hoe nisy fotoana ve ianao zany hoe amin'izay tena niasa be zany ianao tamin'izany fotoana? Aloha niasa be foana. Dia manahoana rehefa tonga ny retirety zany dia ohatran'ny hoe tsy dia miasa fily, misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao ve zany sa hoe manahoana fitaizan-tenanao zany amin'izao anao retirety zao? Retirety zao dia tsy maintsy miasa isan'andro zay moa zao aty ambanivohitra tsy maintsy miasa fa ferana dia ny tena hoe horaire zany dia ny maraina dia ny hariva mitsotsotra miresadresaka ohatrany zay mivady mamaky boky mamaky baiboly etsetra fa tsisy intsony le asa am-parivany andro hoe amin'inona mbola eny ambany atsaha foana dia mamokatra be dia be mahavita zavatra ny tapakandro raha tena ampiasaina tsara amin'izay sady tsy mahatsiaro reraka tsy manana zavatra hoe tanao mifandrirodrirotra ny fiainana rehefa reraka loatra ianao rehefa miova daholo ingeny ny tissu amin'ny tenanao ara ny ozatra amin'ny tenanao ny nofonao miova daholo ka raha vozaninao be loatra izy dia tsy atory ianao raha dia zay. Eo amin'ny lafiny ara-tsakafo indray ary? Sakafo aloha dia niezahana zao ary zay ny régime angamba ataoko hoe 10 iny taona
talohan'izao de manomboka zany a tsy de minana zavatra matavy tsony zay ataoko amekohatra fotsiny nareo hoe mba mividy hena zay ohatra hena tsasakinao intelo mihinana fa natao ohatra de miplapokely eo de ndraindray indroa intelo mihinana atao roa atao ny saosy be aloha de tsy misy tsony mbola eo radio moa raha matoa Honorina Rabakonirina Vadiny mifanohana aminy amin'izany fiainana any ambanivohitra izany mahafinaritra satria misy climat vaovao indray a ny forona atao aminay roa de fampitsinjo satria zay a ohatra anao tanao ny atao aminay a malalaka be ny ana de hitako hoe ry tsy vita nitsony kosa ry a de malasa miazakazaka salazany hoe adiny tety de malasa tanao zany a tsisy raha zaraina nefa tsisy raha tsy vita zay ny zany tena mahafinaritra de any lafina anankiray aloha raha hoe fitiavana sy fandraisana de miverina any am'le voalohany zay zao asa ngamby hitanao le voalohany fakahita ny tanora roa de tenteny de le farany izy niaraka de mifankaty tenteny de salamina zany hoe miaraka efa taona zay a teny mivady zao zay a tsy efa taona intsony fa 20 zay nefa lasa aloha taon'ny andeterny retraite de tena nikizy tsisy atao aminay intsony na ray raha-pisamy eny tokantrano nzafy kely eny any ray aman-dreniny daholo rehefa misy fotoana va tonga ty na tsaiko mety salama na salamzany fampisika salamzany fa de tena mahafinaritra be tena mahafinaritra mihitsy nandray ohatra hoe lasa mandeha misy de aleoko de tsy tonga ara-potoana fa amindray a vao tonga amin'ny 12 de nefa misy zavatra vaomany ho afo anao manokana hoe vizany dady iny zay ny mandeha tsy nareo fa avo be ny orana tany tamy vao herinandro zay avo be mihitsy de tratra ny orana verina avy any agaga be fa nanao raha mafana lamy be izy androko fa dady iny marary iny zao raha vao tsy mandro amin'ny rano mafana am'le hitanao am'le asmatie de tonga de miverina daholo le hafanana normal zany de tsy naninona mihitsy hitanao zay le fampitsinjovana zay a tena mahafinaritra mihitsy efa somary efa ela ihany zany na afatesan'ny vadiko hoe de zany efa mipetraka any Morondava de lasa takany hoe tsy afaka tsy maintsy anao zavatra satria ny fianakavianako Antananarivo aty ny anako minilany Morondava ny ilany Antananarivo de tsy afaka ny ankizy koa tsy afaka anao an'izao hoe ao fa itofanay anao neny na hoe ao fa mietofanao koa zahay samy manana ny fiainanay zahay de tsy maintsy manao zavatra zany hoe marina fampiasa-panjakana ny vadiko zay ny antony napipetraka ta Morondava ato nefa tsy maintsy kosa aho miezaka hoe anao akory ny fiainako move hipetraka eo am'izao avao va misy raha ho ataoko de lasa moa misy zavatra raha azo natao tokoa satria nianatra zavatra ho natao nanapian'le pension kely tena de tsy maintsy miatrika ny fiainana zany satria ny fiainana tsy maintsy mitombo tsy misy hoe fiainana mijanona eo fa hoe lafa maty vaditena de eo am'izay raha firenaka eo fa tsy maintsy de lasa am'izay eo niezakezaka nanao zavatra asa tanana madinidinika teo de iny zany nanapiko ny fiainana andavanandro am'izao fotoana zao tena hoe manana activité ho ahy manana activité ho ahy eo amin'ny mahafiainana maha-olombelona tena manana satria ohatra hoe manao cacapigeon manao confiture manao zany hoe betsaka zany ny zavatra ataoko eo amin'ny fiainako etrehako ny fiainako sady any aminay moa mafana raha teo de maro ny zavatra azoko atao akoatran'izay raha tafambolia vary io mandeha tanimbary eny eo manety ny tanimbary eny satria zahay nana tanimbary zahay mbola niompoko soa de afaka manao an'izay satria le tena mibatabata zavatra be vata ry tsy atao fa le fiainana madinidinika manao an'izay hoe anenty rano amin'ny limbary andeha anao raha entambary iny de manao an'le confiture raha teo satria asa tsy mila hoe batabata raha fa antrano avao naovako azy de nakakapigeon io ny olona raha teo maro ny fanampy amin'ny tena hoe anandeso an'izao zahay anandeso an'izao de mety zany le izy le fiaraha-miasa amin'ny za miasa ny olona koa miara-mandramby an'izay amiko miandry fiainako aloha de tena hoe mahafinaritra tena mahafinaritra satria
tsy mba nanana eritreritra hoe vitako le zavatra ataoko a dia finaritra dia raha misy nanamako na miara-mononamako ara dia hoe manao akory mianarako moa zany dia efa zay zokodety zay dia manao akory zokodety tsika anao an'izao dia fa lasa zany miaraka amin'le namako dia tahaka ny hoe fahafinaretana mandrakariva ny ainako tena ny ainako hatramin'ny nahafatesan'ny vadiko zany hoe rehefa nahazo an'le fiarahana amin'ny namana raha teo satria na zavatra ataoko arangeny hoe zavatra miaraka amina namany ohatra hoe miaraka manao confiture amin'ny namana fa tsy zarery akory nanao an'le confiture fa miaraka amina namana dia tahaka ny hoe misy fifaliana foana zany eo amin'ny fiainako izay ny tena marina mahafinaritra feno ny fiainao miasa hatramin'ny ampatanorako tena miasa dia miasa foana miasa ankehitriny a miala sasatra zao dia etony zao ny tanàna kelinay roa etomary dia zany Antananarivo any daholo zao ny ankizy misy occasion dia andeha andeha ho any Antananarivo any amin'ny ankizy dia ohatran'izany koa ny ankizy rehefa ana dia tonga ty izy ny azy iny tena fahafinaretako mihitsy fa le izy o le laloatra ohatra hoe za aloha anatin'ray volana tsy maintsy miakatra na indray mandeha na indroa fa mahafinaritra be zay tsy hoe nisan'andro tsy araka sady ko manahirana fa rehefa mba mahita kely sady ndraiky iny mba rarotina dia mba mandeha tongotra ilaina mihitsy le mandeha tongotra hoe moa raha atao isan'andro moa tanao mandreraka anday zao rety ny fambolena dia atao daholo zay mahafinaritra toy zao haricot-vert dia misy poireau toy misy voankazo maniry eny nambolena eny voankazo papay manga akondro mikatsaka ohatrao misy sosety ato mbola misy vory tsaramaso dia rety ny mananasy fa misy voany izy ireny fa maro maro ihany koa ireo misafidy ny ametraka ireo ray aman-dreny rehefa lehibe any amin'ny toeram-pitaizana antitra samy manana ny fandraisany azy ny tsirairay misy andraikitra zarana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka iny amin'ny ataonao za hoe responsabilité partager satria tsy nieritreretiny ray aman-dreny retiretiny dia tsy maintsy afara am'izay ngamba na le zanany ko tsy nikarakara dia tsy maintsy afara am'izay fa la izy zany raha salamiko zany dia zavatra erahany zanaka sy ny ray aman-dreny io satria ireo zanaka reko moa tsy maintsy retirete ny ray andro any dia erahana dia erahana am'rahana tsy za aloha tsy dia partisan loatra le hoe paternaliste fa ny any zanako a tiako dia ataoko maleo tena tanteraka dia rehefa maleo tena izy dia oraky izy zao misy an'izao tonga dia miresaka fa tsy hoe sode fa tena maleo tena ary zay moa ny fahaleovan-tena mitokantrano rehefa mitsofondrano anatokantrano ny ankizy dia tena fahaleovan-tena tanteraka mihitsy tsisy alokalofa ny dada sy ny entsony hoe petiny dada na hoe sosotra amin'izy zao neny tsy fa rehefa tokantrano dia anao dia jerenao ny anjaranay dia mijery manaona ny ankizy manaona n'izao dia zay marina tokoa fa samy manana ny fiainany zany ny olona fiatrehan'ny fiainany misy ny ray aman-dreny manany azy ny zanaka manany azy fa raha hoa manokana rehefa mahay fandamina ny ray aman-dreny sy ny zanaka hoe zahay roneny ohatran'izao ny plasy misy anay zary zanako manao an'izao ny plasy misy ana dia rehefa ohatran'izao tsika dia tsy maintsy miona na tsy maintsy mifampiresaka fa rehefa ohatran'izao kosa tsika dia mifampitondram-bavaka no ataotsika zavatra ohatran'izay zany ka raha ho anahy manokana ho azy zany tsy dia raha sanatry ny vava moa hoe tsy manandongo izy tsy hafa zay indray hoe afaka apetraka ny be antitra izy fa raha hoe la mbo misy longo misy olo afaka andraikitra azy ohatra takany hoe tambola fahatanorana ange misy ny hoe zanako ty le mba tano aminao ao fa za dia anao bazaha vetivety apetraka amin'ny tapo raiky amin'ny tena eo le zaza tsy maintsy mipetraka amin'io dia lasa miandry zany le afaka mipetraka trano lasa manao an'ny activité keliny any le maika dia rehefa avy eo milamina le fiainana tsy misy hoe ianao za ampiasainao avao za ataonao an'izao lasa milamina le fiainana dia ohatran'izay koa zany le amin'ny ray aman-dreny sy zanaka rehefa mifampiresaka tsara ny ray aman-dreny sy ny zanaka ohatran'le tambola taloha
nisy fotoana tamin'ny fampianarana ankizy a rehefa mifakatoko ny ray aman-dreny sy ny zanaka hoe any ampianarana roneny misy an'izao, any ampianarana dada misy an'izao, dia manaiky koa le ray aman-dreny hoe eny azy fa zao no ataontsika amin'ny fampianarana reo ankizy io anatina ny mpampianatra zahay dia ohatran'izany ihany amin'izao fotoana fahanterana izao. Angamba tsy dia hoe tsy maintsy tokony isy le hoe ity trano dia zana antitra raha mbola afandray moa le hoe tena fa tsy afaka fa hoe malemy le olona tsy maintsy mila olona hafa ho karamainy satria samy manana ny asany kely ankizy tsy terena marina fa hoe ny ray aman-dreny a natao anaovana didy kanefa kosa misy zavatra tsy maintsy andraisan'ny zanany didy ohatra fotsiny hoe tsy afaka karamatsony izy dia tsy maintsy amin'izay fotoan'izay mitady olona hoe manao akory le nareo fa ity mamanay ity ampitezanay ka tsy maintsy misandany anefa amin'izay fotoan'izay iny sandany iny no avy aminy zany ohatra zany zany raha ho anahy manokana ozy dia zany zany ny fieritreretako le fietrehana an'le hoe ray aman-dreny sy ny zanaka zany hoe ny tsy maintsy mipetraka any amin'le trano tsy diso satria misy ka manokana tsy maintsy petrahany any nefa kosa le zanaka tsy afaka tsy maintsy iray tanàna amin'ny reniny inona moa fahadisoana koa fa eo izy na eo raha misy nke afaka atao hoe eto ambenina hoe tsy zazakely ity tsy metsiketsika eo ianao hoe nara-dalina dia ray aman-dreny azo atao an'izany. Ireo ray aman-dreny lehibe ho an'ny taolorazantsika dia nantsoina hoe olon-kendry sy tompony fahalalana ko tsara raha andeha ho fantarina ny fahitany ny tokony ho fampandrosoana eto Madagasikara. Ny fampandrosoana aloha raha fijeriko azy dia tokony miaingan'ny base le izy fa netsika tsy zavatra tena mahavoa atsika ndre matetika dia enetena le zavatra no raisiny ohatra zao hoe anao industria dia le inona moa izy tao le usine voatsangana matière première traité anao tsy misy na ohatra indray hoe le matière première betsaka le usine kely loatra ka zary toko reny dia tokony isy étude be be mihitsy fa tsy atao atematema ka ary tokony maninona moa izy tao progressif ny zavatra rehetra fa raha ianao tonga dia mieritreritra anao zavatra ngeza be dia raha sanatria fiaso koa dia fiaso koa ngeza be fa alefanao tselitely izy dia amin'izay fotoan'izay koa ianao ihany mahita hoe bao tiato misy tsy mety ty tokony amboarina sy ny sisa dia mivelatra le izy amin'izay samy mahita ny compteny daholo na ny mpiasa na ny ankizy na ny tsy haiko ny tambanivohitra hoe bao misy fitotombara dia izy mananao dia mitondra ny vary dia mirécupéré ny apombo arakarak' izay fanarahanao fa tsy mety le hoe fomba fitentsika manko amin'izao fotoana dia hoe 80% ny mponety Madagasikara tambanivohitra dia lasa slogan fotsiny le izy fa nefa le tambanivohitra tsisy ala source tsisy soutien mihitsy na soutien technique na soutien financier tsy haiko inona koa ny soutien ilainy tambanivohitra za moa dia nanao tamin'ny andro reo mbola niasa dia mieritreritra dia tao anatiny io anio io secteur mihitsy secteur agricole satria tamin'ny bankiny Tatsapa mokatra niasa taloha tamin'ny andro ny BNM taloha ela be zany dia tsy maintsy miaraka amin'ilay Tatsapa foana zany dia mijery foana hoe isa taona manao étude fa naninona no nisy impayé tato manao any hoe maninona ny ato kosa lasa loha be tena tsara mihitsy mivokatra etsetratsetra ny problème atsika asa aloha tsy fantako izay fandraisantsika ny mpitondra atsika fa politisena foana ny zavatra dia tsy mety indraindray ohatra ny hoe ratsiratsy zao dia tsy mahazo an'izao ratsy zao dia tsy mahazo an'izao zay amin'ny mahateknisiana dia tsy mba mijery loatra zay angana politique zay fa dia fampandrosoana mihitsy no tena ity loha hevitra anio ity no nisafidiana dia satria mamy amintsika malagasy loatra izany hoe fanajana ny ray aman-dreny indro ary afatra kely ho an'izay maniry fisotrondronono ao anatin'ny fifaliana mandrakariva engane mba samby atratra zany hoe azo de la retraite zany daholo tsika rehetra satria na eo amin'ny soratra masina raha dia efa mamiamba mame fetrambony fitopolo taona fetra janak'olombelona valopolo raha tahiny mateza fa ambony ane zany fa tsy fantako aloha
am'izao fotoana hoe firy moyenne d'âge tsika malagasy tsy fanta efa ela na ena fa angamba kosa tsy de ho 40 na ho 30 fa amba ambonimbony dia ny firaritso antsika rehetra de mba ny anana zay fanomana ny retirety tsara izay de mba iaina ny mpiadanana rehefa hoe tsy manandraikitra be ny andraikitra aloha tsy afaka eo amin'ny fiainana tsy afaka ny andraikitra na inin zany eo amin'ny tokantrano eo amin'ny vady aman-janaka eo amin'ny ny ankorana fianakaviana eo amin'ny fiangonana firaisamonina fa reny zavatra eny de miaina tsy tratranao tsony tsy vitanao tsony ny taloha de mirary soa ny indrindra ny vahoaka malagasy hoe mba ana finiavana ana firaisampo firaisan-tsaina zay foana tena mahavoatsika ary efa maromaro any zay tena tokony iova ny toe-tsaina ratsy miezaka mafy mihitsy fa raha mbola miala nytily hoe any fitondranorano io na ny anyrano io tsy afaka tsy lasa mihitsy tsika za raha vao hoe miteny hoe anina de mety teneniko de hoe tamin'ny première république fa za tsy miteny hoe président Tsirana hoe tamin'ny deuxième république tsy miteny hoe président Ratsiraka fa satria zany foana nataontsika ohatrany hoe anina hoe tsy azo mba ataon'izany firenena fa hoe malagasy ve Madagasikara ve zay ny tokony tenenina tsika ana ny olona nge mandady efa nitandrazana mitoetra foana vahoaka mitoetra foana za manokana de zao mbola tsy tara raha manatona ny tompo zay aloha ny tena voalohany indrindra tena manakina ny fiainana eo amin'ny tompo satria marina fa tsy misy marina na de ray aza ka na de efa mifahalebiazantsika izao tsy misy ny hoe efa antitra ty ka move io Jesoa Kristy tompo de mbola afaka hiaraka amiko na hoe manatona ny tompo fa rehefa ianao tena metehatra aminy na manao ahoana fanterana na manao ahoana fahasairana na manao ahoana fijaliana de mivaho azy io apetra ho amin'ny fiainana fa tena mivaho ary tsy ho anay lehibe ihany fa na ho anareo tanora azy de miezah manatona io Andriamanitra mpahaly.